Ivavaka isika ary. Anjivandriamanitra ray eo misotranao zay noho ny fitantananao sy ny fanambinana zay nomenao anay. Nandritry ny taona lasa iny ka tafavory soamatsara eto amin'ity fiangonana eto Lasora ity indray zay amin'ity taona vaovao ity. Androany no sabata voalohany iaonana indray amin'ity taona ity mba ifampiarabanay, ifirarinay soa mba samy ho ambinina ary ho tain'Andriamanitra amin'izay atao amin'ity taona vaovao tiany izay tsiraray avy. Dia matoky Andriamanitra ray eo fa tsy zava-magaga zay tsy hainao ka aneonao ny herinao amin'izao fiangonana izao. Tsy eto Lasora ihany fa ny fiangonana maneran-tany izay miantso sy mitalao mandrakariva satria tsy manan'Andriamanika hafantsona fa tsy ianao rery ihany. Misaotra ray masonao satria raha tsy nambinao sy nitahinao tokoa izahay dia tsy teto. Maro ny vahoaka ambananiry ny anatrika izao sabata izao nefa indrisy noho ny ireny rivo-doza loza maro isan-karazany ireny dia nitaosan'ny fahafatesana tsy mananana anjara izany akoriny fa dia vao nanomboka ny taona dia fahoriana sy fahafatesana noho ny tsena azy. Fa izay kosa dia mbola nomenao tanjaka narovanao tamin'ireny loza maro isan-karazany ireny ka na dia tao aza ireo sakatsakana maro samihafa dia mbola nahatratra izao sabata izao ka dia manolotra anao ary zay ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay. Koa dia mitenena ary Jehovah fa mihaino izay amin'ny alalan'ny vakiten'ny soratra masina zay nivakiana tao indray mba ho voninahitra ny anaranao ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana itsika tsiraray avy. Androany tokoa no sabata faharoa amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Eto Lasora itsika no mideran'Andriamanitra sy mankalaza azy. Androany koa no sabata voalohany hiatrehana amintsika vahoaka eto Lasora satria dia efa elaela ihany tsy nandalo taty Lasora fa rehefa misy fotoana aty Lasora dia saika ary amin'ny kianja maitso. Fa eto amin'ity fiangonana ity dia androany vao tafahoana isika. Mahafaly any miarabantsika rehetra tratran'ity taona ity satria dia hatrany tokotany, hatrany amin'ny totohatra midina avy any ambony any dia olona fotsiny fa efa tsy omby intsony ty fiangonantsika ity. Ary ny nandalovako taty voalohany indrindra dia fiangonana kely teo amin'ny farafarany tao le izy. Dia nitarina lehibe ohatran'ity nefa dia mbola arakaraka nanitarana azy vao maika tsy mahomby azy. Asa izy ty na ho tarina tonga azy vao omby ny mpivavaka eto Lasora fa dia hita hoe fiangonana velona itsika Lasora ka dia amenan'Andriamanitra ny tera sy ny haja amin'ny voninahitra mandrakizay. Raha mba toy izao avokoa ny fiangonana rehetra mitatra tsy omby ohatr'izao dia izao tontolo izao dia azava mamirapiratra ny foty sy manga amin'izay toerana alehana rehetrarehetra. Mazava tokoa itsika ary asio zay mazava izay satria dia izao fifanomponan'Andriamanitra ataotsika maro dia maro izao no manompo an'Andriamanitra dia zava-dehibe. Nidina avy ery ambony dia zavatra tsikaritro hitako zany vaovao ny taona dia avozy koa ny fiangonantsika ny lokony mba asio tsara hoe efa tsy matromatroka intsony itsika amin'ity taona ity satria efa tonga ny mazava ka dia manentana antsika fiangonana eto Lasora zany reo loko manga sy fotsy ao ambony ao reo jereo fa manomboka matroka fa nefa ny tonga n'inona ka ataovy mazava ho taratra ny rehetrarehetra loko vaovao daholo ny hitatsika. Akanjo vaovao isaky ny sabata manga sy fotsy satria tonga ny mazava dia na ny afatra sy ny torotentsika ato dia tonga zay mazava izay. Isaorana antsika fiangonana amin'ny fiampiarabana izay nampianarina ozy ny sotra masina ao ka afoy zavatsoa amin'izay nampianatra dia nitondra ianareo. Za tsy hanao azafady tsony amin'ny fitenenana fa efa nanao azafady ny mpikabary tsy hanala itsinitsona satria fa nalefa n'le mpikabary lavitra le itsiny ohatrany tsy mino indray nareo mbola nala tsiny iteny eto hoe fa nga mbola tsy lasa izy teo ka teo mbako momba ny nanaovan'ny mpikabary tsika azy teo aiza moa izy teo lolo lasata
Stanislas, ay l'olona Stanislas misaotra anao nanariny tsiny, misaotra anao nanalany azafady ka ty avy hatrany dia ataoko ato vomangany kirinjavolany fa dia misaotra antsika ny amin'ny fanomezana fiarabana izay nataontsika anay mianakavy kely tamin'ity androany sabata ity. Izay natolotra anareo ny dia ampitomboin'Andriamanitra zato avy eny. Raha mamboly ianareo dia avokatra, raha miompy ianareo dia avanina, raha mivarotra ianareo dia azo tombony, raha miasa ianareo dia hitombo voninahitra, raha tsy manana asa ianareo dia omen'Andriamanitra fitahiana sy fidiram-bola, ny mpianatra ho afa-panadinana, izay marary ka hivavahana dia ho sitrana, ary izay manan'olana dia ho van'Andriamanitra, dia ho azy eny nidera sy mivoninahitra hatramin'ny taloha-drindrako mandrakizay. Dia makasitraka amin'ny fanomezana izay efa natolotritsika. Izay no ela fa ny fotoana moa dia mandeha ihany. Ny teny fanevantsika dia hoe otandre mifandrao maizina ny mazava izay ao anatinao. Dia amin'ity 3 volana voalohany ity dia hoe mifalifa tonga ny fahazavana. Izany hoe ty taona ty zany dia ho taom-pahazavana voalohany. Voalohany ho an'ny fiangonantsika izay hitondra izany fahazavana izany. Dia mbola veriko ihany ataovy mamiratra tsara io fotsy sy manga io rehefa tonga ny andro sabata. Dia rehefa tonga ny sabata dia jerevo ilay akanjo anaovanao hoe tena fotsy ve izy ity sa blanc cassé sa beige. Sa beige za tsy manao hoe beige fa sao de raha beige, sao de raha deige ty. Dia ty mangako ty ve tena bleu roi sa turquoise sa bleu marine sa bleu nuit sa bleu jour. Asa inareo mahita anazy. Jerevo tsara hoe tonga ilay sabata hivoaka ny trano iray lefa zavana satria tonga ny sabata ny Jehovah, fantatry ny olona rehetrarehetra. Dia se hoe hatrany izay fitafitsika rehetrarehetra izay. Fa ato am-piangonana io, ato tokantranontsika io, ary fiangonana io tokantranontsika io no mivoaka dia ny firenena mihitsy no hipotrahan'ny inona ozy izy fahazavana amin'ity taona ity ho hitan'ny olona rehetra. Dia tsy haiko aloha fa nisy gazety nivoaka hoe isy fanambarana goavana be ho ataon'ny rapasy rapitso mantsiny androany zany. Dia misy telefônina be da be fa inona indray zany, ahoana zany fanambarana goavana ho atao an'ny lasora izany. Za koa ary mbo gagako. Dia na dia tsy tokony hakaty ary androany dia niazakazaka nakaty. Tanteraka eto amintsika ilay hoe mikisahakely fa tsy omby aty toerana ity. Hoe avy aza daholo ary reto olona rehetra hatrany amin'ny tohatrany. Maheno tsara ve tsika any velany any e? Ny any velana ny taniko ny ato anatin'izay no mamaly. Baleo tsara hoe maheno tsara ve tsika any velany any e? Henoko tsara ny feonareo. Ny zavatra goavana be ambara androany. Dia misy ny olona nao anatin'ny antoko ZFM mary. Dia mahazo telefônina be da be manontany fa ahoana? Inona indray zany fanambarana rapitso zany? Fanambarana zany goavana be zany? Dia tonga avy any lasora raha heno azy. Mana izy mivoaka. Ka inona moa ilay fanazavana fanambarana goavana hivoaka eto? Mifalifa tonga aminao ninona ozy izy? Fahazavana tonga amin'ny firenentsika malagasy ity ny fahazavana. Fa mifaliry voaka malagasy rehetra e! Dia andao ary hazavaintsika fa izay tokoa ilay perikopantsika ato izay. Ahoana moa zany hoe mazava tonga hito amintsika zany? Dia izay zany ilay fanambarana goavana be atao eto ho hazavaina eto io mazava tonga eto Madagasikara io. Hatramin'izay zany mbola inona foana zany ny tonga. Izay taona ny fandimby teto zany dia atao maizina. Maizina ny fiainam-bahoaka, maizina ny fahoriana, ny fahantrana, ny pesta, ny cyclone, ny vidim-piainana, ny dahalo, ny alatra tany, ny
ina moa izy ty ny fanjakajakany vahiny amin'ny tany gasy de maizina ny firenena malagasy fito amin'ny 20 taona zay fa amin'ity taona ty ozy izy de ho tonga n'inona tonga ny mazava amin'ity taona ty revoaka malagasy. Halleluja. Salamo fito amin'ny 70 vaky tenintsika teo de ny lohateny eo de hoe ny fisehon'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny hery. Fisehon'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny hery. Fianarana hery be da be. Misy hoe hery tina, misy hoe hery liva, misy hoe hery so, hery niaina, hery manina, hery ajonaromampianina, hery puissance, hery velona. Misy koa ny sasany hoe de hoe hery vaovaony Madagasikara de avadiky ny sasany ray le izy hery vaovaony Mayolina ndray ozy izy ny sasany. Ka ino hery vaovaony Mayolina io? Ny faza me voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka io le fahazavana ivoaka io hery vaovao io fahazavana ny ivoaka hoe ny fisehon'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny inona ozy izy amin'ny hery. Rovidy zany nitranga zany amty de raha tsy mihinana rô aza mitehaka mafy fa iseho zany herin'Andriamanitra vaovao zany amty taona ity. Amen. De zao nanilazany azy ato Jehova no mpanjaka aoka ho faly ny tany aoka ho ravoravo ny nosy maro. Teo amin'ny Israely zany taloha de Jehova no mpanjaka. Jehova no mpanjaka. Ny olana nefa ny de ity nivadika io tantara io. Laza tsy ne tamin'ny zanak'Israely tsony, tamin'ny firenen'ny Israely tsony zany hoe Jehova no mpanjaka azy. De aloha jerevantsika ngeny tantara ao Samuel voalohany. Samuel voalohany toko 7 no vakitsika. Samuel voalohany toko 7 zay manambara hoe Jehova no mpanjaka ny Israely tamin'izany fa tsy nanana mpanjaka ny zanak'Israely. Ny lohateny eo de ny hoe ny faharoa misy lohateny hoe ny nampibebahany Samuel ny Israely sy nandresen'ny Filistiny ary ny tsarany Samuel ny Israely. Samuel voalohany toko 7 andininy 12. Ary Samuel nitsarany Israely tamin'ny andro rehetra niainany. Ary nandeha isataona izy nitety any Betela sy Gilgal ary Mizpa ka nitsarany Israely teo amin'ireo tanàna rehetra ireo. Izany hoe i Samuel izany no nitondra ny vahoaka Israely nitsara azy fa tsy nanana mpanjaka ny zanak'Israely hatreto izany. Fa Jehova no mpanjaka ny Israely nitondra ny firenena ireo zany de Samuel no mena baiko fotsiny anatanteraka zay baikony Jehova zany. Toko 9 ny andiny voalohany sy ny manaraka nangatany Israely mpanjaka. Ary rehefa antitra Samuel dia ny zanany no nataony mpitsara ny Israely. Ary Joela no anaran'ny Lamato ary Abia no anaran'ny faralahany mpitsara tany Berseba izy ireo. Nefa ny zanany tsy nanaraka ny diandrainy fa nivily nitady vola makarena ka nandray kolikoly sy nanao fitsarana miangatra. Ary ny lolon'ny Israely rehetra nivory tao Rama ho any amin'ny Samuel ka nanao taminy hoe indro efa antitra ianao ary ny zanakao tsy manaraka ny dianao. Ko manendre mpanjaka ho anay hitsaranay tahaka ny firenena rehetra. Fa tsy sitraky Samuel nanaovan'ny olona hoe omeo mpanjaka izahay hitsara anay. De nivavaka tamin'i Jehova Samuel. Ary hoy Jehova tamin'i Samuel, eno ihany ny tenin'ny olona amin'izany rehetra izany aminao, zany rehetra lazainy aminao, fa tsy ianao no laviny, fa izaho no laviny tsy hanjaka aminy. Mazava tsara zany le teniny. Tsy ianao Samuel ny laviny zanak'Israely, fa izaho Jehova ny laviny tsy zano laviny tsy hanjaka aminy.
zany hoe tamin'ny andro zanak'Israely zany teo aloha de Jehova mihitsy no mpanjaka ary rehefa Jehova no mpanjaka de Jehova mahalala ny fahorian'ny vahoaka ary mahay mamahany zany fahorian'ny vahoaka izany. Jehova mahita ny fijalian'ny vahoaka ary mahita ny vahaolana omena an'izany fijaliana izany. Jehova mahita ny fahavalon'ny vahoaka zay matanjaka sy lehibe ary manana ny heriny sy ny amaron'ny maramila sy ny tafika ao aminy zay anafika ny zanak'Israely fa Jehova no miady amin'io fahavalony io ka azahoany fandresena. Raha marary ny zanak'Israely rehetra dia Jehova mahita ny aretina sy fijaliana io dia Jehova no mamonjy azy. Raha mivadika ny zanak'Israely ka miala amin'ny Jehova dia Jehova ihany no manafay azy fa tsy mila vahoaka migrevy sy mikomy satria ahoana ny grevena amin'Andriamanitra. Tsisy fanjakan'Andriamanitra onganao ety ambony tany zany fa dia Jehova ihany mamely ny zanak'Israely. Dia Jehova no mpanjaka fa tsy nety tamin'ny zanak'Israely izany satria nanomboka tsy ny tsara marina intsony ny zanak'i Samuel fa lasa nanao afera sy nanao kolikoly. Dia tsy nety tamin'ny vahoaka intsony dia aleo zay mba meo mpanjaka ohatra ny mpanjaka rehetrarehetra fa ohatra ny tsy mety intsony ty zavatra ty ry Samuel. Tsy nety tamin'ny sain'i Samuel izy fa sainginy kosa hoe rehefa nanontany an'i Jehova izy ahoana Jehova fa izany ny zavatra misy inona no atao. Toy Jehova ekeo ihany zany ny fangatahany zanak'Israely. Ekeo ihany fa tsy ianao no laviny anjaka aminy fa izaho hoy Jehova. Zany hoe raha raisina zany zay teny zay dia ny zanak'Israely dia tsy nanaiky intsony ho Jehova ny hitondra azy fa aleo zay mba omeo mpanjaka. Dia ny eken'Andriamanitra zany avelao amin'izao fa zao ampahafantaro azy ny lalàna mifehy ny mpanjaka sy ny didy sy ny taksa sy ny baiko omeny mpanjaka amin'ny vahoaka na mety amin'ny vahoaka na tsy mety aminy ampahafantaro azy. Dia rehefa nampahafantarany Samuel tamin'ny vahoaka dia izao zany no ataonareo rehefa mitady mpanjaka nareo zanakareo lahy alainy anompo azy hitondra moto sy motary eny aloha eny dia hitarika azy avy ety arina asainy mandoa hetra nareo ny taninareo zay tsaratsara any mety ho alainy sy sisa zany mety azo anareo dia zamaly ny zanak'Israely amin'ny Samuel voalohany toko fahavalo andininy fahasivy amby folo nanao hoe kanefa tsy nety ny eniny tenin'ny Samuel ny olona fa ho izy tsia fa aoka ihany izy mpanjaka anjaka aminay mba ho tahaka ny firenena rehetra koa izahay ka ny mpanjakanay hitsaranay sy hivoaka eo alohanay ary hitarika ny dianay. Ary ny Samuel ny teny rehetra nolazain'ny olona ka dia nolazain'ny teo anatrehan'i Jehova kosa ary hoy Jehova tamin'ny Samuel enoy ny teniny ka manendre mpanjaka ho azy. Enoy ny teniny dia manendre mpanjaka ho azy. Izany hoe nekeny Jehova ihany zany ny fangatahany zanak'Israely na dia tsy mety hoe tsy maninona fa efa misisika ihany ireo ekeo ary ny teniny. Inona ny sary azo alaina amin'izany? Misy zavatra iainantsika voaka an'Andriamanitra zany efa sian'Andriamanitra daholo ny famantarana fa tsy mety io. Efa sy ny sakasakana maro samihafa hoe tsy tokony mandeha, tsy tokony hanaiky an'io, tsy tokony hijery an'io, tsy tokony handray an'io, tsy tokony hanao an'io. Fa le zanak'Andriamanitra zany efa misisika hoe efa io ny mety amiko, efa io ny tsy maintsy ataoko, tsy afaka miverina intsony fa aleo andeha amin'io kosany. Dia rehefa minsisy toatro zay tsika dia eken'Andriamanitra salavina ekeny hoe ndanary. Rehefa misy famantarana maromaro zany ataontsika isy tanora zany anambady natao hoe samy mivavaka ato amin'ny apokalipsy samy mpiray fanantenana na atao hoe anambady hafa firenena sy sisa dia efa misy endrikendrika asehon'Andriamanitra hoe tsy mety aminy amin'le toetra na le fihetsika na ataontsika misosory toaka na mifokafoka sigara le olona ho alaina vady dia io mbola hain'Andriamanitra ny manaovana io fa izy ny tiako fa tsy maninona. Efa misy sakasakana na ny ray aman-dreny ary efa manao hoe tsy mety io na efa misy miteny hoe ohatran'ny hosahirana amin'io ianao fa aza miditra amin'io afera io na aza manao ny zavatra io ka efa io ny mety amiko fa dia rehefa avy eo hita ihany ohatrany tsy mety aminao io aso io fa tsy afaka mivavaka sabata amin'io ianao sy ny sisa fa tandrema tsika ohatrany tena le tsisy asako tsisy velomana aloha hiasa fa rehefa tonga ao miady ihany ao miady amin'le sabata zany efa ohatrany misy famantarataran'ohatra zany rehefa misisika tsika avelan'Andriamanitra sa tsy avelany avelany ianao rehefa misisika hoe bon ndanary dia ozy izy Jehova tamin'ny Samuel hoe
ndana rozy izy fa manendrenao olona anankiray ho atao mpanjaka fa oekeko ozy izy Jehova de tonga tokoa nahazo mpanjaka ny zanak'Israely rehefa nahazo mpanjaka ny zanak'Israely de hitantsika am'izay ny fiainan'ny zanak'Israely fa nanomboka nijaly am'izay le vahoaka satria tsy Jehova ntsony ny mpanjakany nanomboka tsy nahavany olana ny vahoaka Israely intsony le mpanjaka rehefa nanomboka niala tamin'Andriamanitra nanomboka resy tao amin'ny fahavalo nanomboka gidragidra tary gidragidra taty miady an-trano taony samy zanak'Israely korotana ambony ambany satria efa tsy Jehova intsony no mpanjaka fa ny fidiny zanak'Israely alao zay mba ho tahaka ny firenena rehetra mba manana mpanjaka mba hitarika anay mba hitsara anay fa tsy mety tsony tsy mety tsony niova zany le rafitra lasa niova le rafitra de rehefa nanomboka ny ory sy nijaly am'izay ny voaka an'Andriamanitra dia taraina amin'Andriamanitra indray fa ahoana ry izy ty Jehova fa zao nke ny mahazo anay zao ny mahazo anay inona no atao nefa Jehova no mpanjaka de mamaly indray Jehova salamy toko faharoa salamy toko faharoa bakitsika manomboka andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ny mpikomy amin'Andriamanitra sy ny mesiany nahoana ny mitabataba ny jentilisa saina nohany foana ny firenena ireo mpanjaka ny tany mitsangana ary ny mpanapaka miara-mioko hanohitra ny Jehova sy ny mesiany ka manao hoe aoka atosatsika ny famatorany ka ariantsika hiala amintsika ny famehezany tabataba zany ny jentilisa mitsangana ny mpanjaka ny tany ny manam-pahefana rehetrarehetra mitsangana ina ny antony hitsanganana izy ireo anohitra ny Jehova sy ny mesiany mivory aty mivory ery manapaka aty fivoriana tsisy farany ina ny antony ivoriana ireo mpanjaka ireo manam-pahefana ireo ina ny antony ivoriana izy ireo de zao andeha atosatsika ny famatorany ka aritsika hiala amintsika ny famehezany misy fanambarana any misy teny any zay nomeny Jehova fa aminanina zay nambarany Jehova de mivoro tsy tapaka zany le mpanjaka sy le mpanapaka ahoana no anakanana an'izany inona ny fomba anoerana an'izany zay nivoriana hoe andao atosatsika ny inona lazany azy teto aoka atosatsika ny famatorany zany fanambarana amatorana atsika zany andao ho tapatapahatsika andao alatsika hiala amin'ny tsika izany famehezana zany zany hoe ny antony ivoriana ilay mpanjaka sy le mpanapaka zany de ity hoe ahoana ny fomba tsy anatanterana an'izany tenin'ny Jehova izany ahoana ny fomba anakanana an'izany de mivory andro manalina mihitsy zany midinika ny am'izany manao ny plan sy ny stratégie rehetrarehetra ny mpanapaka ny mpanjaka zany hoe ny manam-pahaizana rehetrarehetra hoe ahoana ny fomba anakanana an'izany raha ny tena marina de hoe ahoana ny fomba anakanana an'io mazava io tsy ho tonga fa efa tonga ny fanambarana fa tonga amin'ity taona ty ninona ny mazava de ahoana no anakanana anazy de mandeha daholo ny fivoriana rehetrarehetra ty sy ary hoe ahoana no anakanana an'io mazava io fa tena tonga tokoa n'izy amin'ity taona ity dina no avalony Jehova am'izany andininy faefatra salamy toko faharoa andininy faefatra diteny azy amin'ny fahavinirana izy ka hampangoroa azy amin'ny fahatezerany hoe za kosa efa nanendry ny mpanjakako tambonin'ny ziona tendrombohitra masina amen hiteny azy amin'ny fahavinirana izy de maheno an'izany reo fanahy rehetrarehetra reo maheno an'izany hoe Jehova hiteny azy amin'ny fahavinirana hampangoroa azy amin'ny fahatezerana hoe za kosa efa nanendry ny mpanjakako tambonin'ny ziona tendrombohitra masina izany hoe lay fanjakana teo amin'ny Israely zany rehefa niala ny alany Jehova tsy anjaka aminy tonga ny fotoana aty oriana lavitra indray
hoe za anendry ny mpanjakako am'izay zany hoe Jehova mihitsy zany no anendry ny mpanjakany hitondra lay fa hazavana hitondra lay fa hazavana de hoe mitsangana fa tonga ninona izy ny fahazavanao amin'ny taona ho avy ve sa tamin'ny taona lasa sa mbola any amin'ny taona firy amin'ity taona ty zany tonga lay fahazavana de Jehova efa nanendry io mpanjakan'io tany an-tendrombohitra inona tany amin'ny tendrombohitra masina nanendreny azy de ity zany ny zavatra miandry am'izany 17 ka hatramin'ny 7 ilaza zava-boatendry aho io zany le zava-dehibe ho resahana androany hoe misy fanambarana goava natao androany ilaza zava-boatendry aho ho Jehova Jehova nilaza tamiko hoe zanako ianao zaho niteraka anao androany mangatamiko de omeko lovanao ny gentilisa ary ny farantany ho fanananao ho torotoroinao mitemby izy toy ny famaky vilany tany no amotsamotsananao azy me voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka zay zany le izy inona le fanambarana goavana ho atao le fanambarana goavana de zao Jehova nilaza tamiko hoe zanako ianao sy ny fiangonana apokalipsy sy ny malagasy rehetra tonga eto Madagasikara ninona zany ny mazava de ao nao izy mangata amiko de omeko lovanao ny gentilisa ary ny farantany ho fanananao anomboka am'izao zany samy mangataka daholy itsika rehetra omeko lovanao ninona izy gentilisa tsy ny gentilisa tsotro zany ny tompony lova fa izy vahoaka an'Andriamanitra vahoaka an'Andriamanitra raha raisina ny firenena malagasy zany de zay firenena gentilisa any tsy izy tsony nanjakanjaka eto fa ninona ny malagasy taova amenina mafy na ny fananan'ireo any aro lovantsika eto koa taova amenina mafy zay ny fanambaranao nanga mamorona an'izany za tsy mamorona fa zay ny eo efa tsy mino an'izany ianao de monjomonjo any mangata amiko de omeko anao lova ny gentilisa ary ny farantany ho fanananao ny farantany aninao izy ho fanananao anotoro ho torotoroinao mitemby izy toy ny famaky vilany tany no amotsamotsananao azy ivoaka mpandresy zany ny voaka an'Andriamanitra amin'ity taona ity fa tonga le mazava tena torotoroina mihitsy torotoroinao tahaka ny vilany tany amin'inona ny torotoroinao azy temby de miorena ary voaka an'Andriamanitra aza isan'izay miverin-dalana tsony fa ngeza be zany teny men'Andriamanitra mivoaka veto lasora izany zany ny fanambarana goavana be miandry ny vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy zany fanambarana goavana be izy moa torotoroina mitemby io tonga de meko anareo ny ady eto amintsika tsy gera politika na ekonomika na social tsy ady ara-politika na ara-toekarena na ara-social fa guerre spirituelle ady ara-panahy io fanahy mamatotra any Madagasikara io mampahatra ny firenena malagasy io efa miorooro izy zao na de mivory sy manapakany efa miorooro satria Jehova fa ho avy amin'ny temby efa nendry ny mpanjakany de efa miorooro fanahy rehetrarehetra ireo de zany ny tokony tsy ampanahy atsika ny ampatahotra atsika inona ny ampatahotra tsy ampiroro atsika voaka an'Andriamanitra inona ny mampiroro atsika voaka malagasy eran'ity firenena malagasy ty fa efa tonga le iraka ny iran'Andriamanitra handavo an'io fanahy zay mampahory sy mampahantra mampijaly ty firenena malagasy ty tapitra ny fotoanany amin'ity taona ity tonga ny mazava haleluya haleluya mampamangy anareo ry Lucifera mamangy amin'ny fahoriana ry Belzebuba maiza mionona anareo ry Drakonao tsisy lalana tsononareo teo amin'ny firenena malagasy fa tapitra ny anjara anareo tonga ny mazava amin'ity taona ty efa hita ny fahandresena satria homotsamotsantsika io amin'ity taona ity reo fanahy rehetrarehetra reo ary tsisy mitsitsitsy am'ireo mihitsy amin'ity taona ity
zay le afatra zay de zay ahoana moa namotsapotsanatsika azy mangatao izy de omeko lovanao ny gentilisa farany tany no fanananao fa ho torotoroinao amin'ny teimby izy toy ny fa maky vilany tany no amotsamotsananao azy de efa mazava zao any efa mika fandresena ny voakan'Andriamanitra satria Jehova no efa natateraka an'izany famotsamotsanana izany. Halleluja. De zay moa patonga anazy am'le vaky tentsika amin'ny péricôpe Salamo 7:20 ahoana moa ny ilazana fa hoe andresy am'izany io fanahy mamatotra ny firenena malagasy io tsika ka tsy hatavavoaka ny firenetsika. Salamo 7:20 fisehoan'ny fanjakan'Andriamanitra amin'inona ozy izy ny lohateny amin'ny hery fisehoan'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny hery. Jehova no mpanjaka aoka ho faly ny tany aoka ho ravoravo ny nosy maro nosy tsika malagasy sa tsy nosy tena nosy mihitsy tsika fa ny mpanao péricôpe angamba mieritreritry an'io hoe ndao ty misy nosy ty nosoratana eto fa io no tenen'Andriamanitra ho ataony eo ivoan'ny fanazavana hoe aoka ho ravoravo ny nosy malagasy fa Jehova am'izay no anjaka eto Madagasikara. Andininy fahatelo misy afo mielo azy ka mandevina ny fahavalony manodidina. Misy afo mielo azy ka mandevina ny fahavalony manodidina. Isy pasteratsika tany Marontsetra zay efa elaela izy ty tsy haiko tany amin'ny taona 2010 tany na 2009 de zao ny zavatra nyteneniny zay ozy izy taty pastera nisy de délivrance nataonay Marontsetra commune mba mivoatra Marontsetra any amin'ny 40 km miala ao Marontsetra zany nietsika le devoly rehefa nietsika le devoly de komba be tsy fakahitana to nefa rano nilaza le devoly tena aoka fa resy zay fa hiala zay de ozy izy le devoly izy moa zao mba olo tena atahorana eto Madagasikara eto zay teny le missionnaire zany i moa zao tena mbola atahorana eto izy izy io izy tsy hainao mba alany fanahy am'izany zay izy anao tsy mahay azy io ka raha mampiresaka anay eto anao izy misy olo tena atahorana eto efa hitanareo olo fanavy teto Marontsetra io izy ino mampiavy anareo matahotra anazy io izy izy kofa mandeha io olo izy na anao tendrombohitra ty mizasy fa may izy fa fotsiny manaraka anazy io tsy hitany masonareo izy tsy milaza hoe maso io tsy hitany jerinareo azovy moa io olo lehibe nareo izy kofa mandeha lehibe nareo fa hitanay izy fa milefa aby zay may aby tanàna andalovana izy zay tany andalovany may na izay aty vao mity fa tonga de efa milefa ary tena magaga fa zany tokoa no hitan'ireo fanahy reo rehefa miatrika atsika tena io afo mihitsy no hitany de mandoro azy fa tsy hitany masony olona tsotra mola izy fa ny masom-pananjareo tena mahitany io afo mandevona ka ilo lazain'ny Kristy lazain'ny apôstôly Paoly hoe tsy zaho tsony ny velona fa izy ny velona tenatiko izy Kristy ary Kristy nilaza hoe zaho amin'ny ray ary ny ray ato amiko izaho aminareo ary nareo ato amiko ka satria fa Kristy nitoetra ty anatitsika de io lazain'ny Salamo 7:20 hoe afo mandevona no anoloany misy afo mielo azy tsy afo mielo azy zay reny mandeha reny fanojo amin'ny fanahy maro samihafa manafika arak'izay tratra reo fanahy ireo ary ndazaiko amintsika hoe ady-ara-panahy ny eto Madagasikara fa tsy ady-ara-nofo zany io tsy ady mifantrana arak'izay fomba fizatra amin'ny kabary politika fotsiny fa ady ara-panahy zay mamatotra nyty firenetsika ty petrereto hoe dianay tany avaratra iny sakatsakana maro samihafa tsy hitany lakile fiarakodia nisy nangalatra sy ny sisa aty ry lolona Joseny manao délivrance mihetsika ny le fanahy de mitabataba le kalanoro fa hoe zareo no nanao an'iny mba tsy afitana ny asa any mba tsy afana miverina ty Antananarivo fa tavela ny fiarakodia satria ny lakile ny tsy hita za miditra eto vao maheno ny zavatra resahan'ny lolona José